Falimaraba mpakafy fandarana rehetra tonga eto amin'ny fotoana izay fanarahantsika indray hanomezana ny sakafo ho anareo. Sakafo somary miavaka na dia tsotsotra arany no atolotra anareo anio dia tadidio hatrany fa Ni Nahandro dia miaraka amin'ny CFP Ni. Inona arany ny sakafo izay atolotra anareo androany. Sakafo tsotra kely ary mora hita kely ilay sakafo androany kanefa kosa mora andrahoana ara-pahasalamana tsara. Inona ary izy ity? Ny sosety. Le sosety somary maitsomaitso zao izy ity dia asitsika atody dia rehefa avy eo ataotsika tongolo oignon kely fotsiny zany. Zay le sakafo tena tsotra, tena hoe raha ohatra tia atao hoe arivo farafalafony sakafona 2 arivo eo zany izy ampy an'olona anankiroa zany ilay sakafo izay atolotra anareo androany. Alaitsika dia voasana le sosety. Atao an'ilay malemilemy tsara reny izy zany fa tsy atao an'ilay mafy Rehefa vita zany izy ity, rehefa avy eo dia horapetsika. Zany hoe sosety rapena izy fa tsy tetitetehana sady tsy andrahoana ela be ihany koa fa atao ohatran'ny endrika lasary zay. Azo alona rano izy rehefa somary maditidity ny tanany dia afaka alona rano fa ity manko mbola tanora be zao dia tsy maninona, tsy tena madity izy zao. Miezaka foana zany chef Ni manao sakafo tsotra mba tonga antsika mahita karazana sakafo fa rehefa kelikely eo dia ho avy indray kosa ny sakafo karazana episy satria anohana andreo namantsika mpanamboatra episy tsika dia araroty aloha zay hoe finanana sakafo tsotra dia tsotra zay aloha hoe tena natoraly be fotsiny izy aloha zany fa tsy mbola asiana karazana hanitra be isan-karazany. Rehefa voavoafatrizay izy dia alaitsika ny rampy dia rapena. Mety foana rehefa rampy rapena zany izy ohatr'izao mety foana rehefa rapy na rapy karaoty io na le rangotina reny ihany koa mety foana zany. Dia ny farany tavelao ihany le voaniny, ny farany zany azo ampiasaina ihany fa tsy hoe tsy fihinana akory. Mandrapaha voarapitsika an'ity dia sady anentana foana zay hoe ny centre CFP Ni dia manolotra ny fampianarana cuisine sy pâtisserie dia afaka tonga aty foana nareo mianatra. Efa ara-panjakana zany centre zany dia tokony mandeha aty nareo indrindra ho an'ireo olona maniry hanana an'izany certificat ara-panjakana zany dia afaka manantona anay. Ety akaikin'ny Sacré-Cœur zany misy anay ary ny numéro téléphone zany dia io ambany io ny CFP Ni. Toizantsika hatrany no mirapy an'izay sosety zay. Ajantsika ity voaniny ity fa tsy maninona dia toizantsika indray ity iray ity aloha. Rehefa vita zany ny firapenan'ilay sosety dia hokapohantsika ohatrany anao omelette indray ny atody. Izay indray zany ny anaovantsika ny atody kapohana fotsiny. Io tsy endasina, zany hoe azo atao koa zany ny mahandro atody kapohana atao avy hatrany ao anaty sakafo. Zay zany le fomba firapenana azy, voasana ivelany izy fa tsy le zaraina roa reny dia amin'izay le voaniny tonga dia afaka alantsika. Vita izy zay dia mety foana zany zay habe nitiavantsika anazy fa mila fotsiny izy hoe rapena.
iny zany zao ny saucette râpée atsika. Dia miomana indray atsika amin'ny fanaovana ny atody. Ny atody alaitsika indray izy dia kapohana ohatra ny manao omelette ozy izy asiana sira kely dia avy eo izy kapohana tsotso. Tsy sarotra avy ity, tena tsy vetivety kely sady ny saucette-tsika eto tsy ho atao masaka be mihitsy fa zara fa masaka fotsiny zany izy dia efa mety. Zay dia vita ohatran'ilay manao omelette reny. Ny tongolo oignon kosa dia tetehantsika atao en julienne. Mety foana izay endriny fa arak'ilay teneniko ilaina foana ny présentation dia ity zany mba ataontsika lavalava ohatran'ilay saucette ihany. Zao zany ilay julienne aminazy moa zany lavalava kely ohatr'izao izy miparitaka tsara zany. Zay. Rehefa vita izay dia tonga amin'ny fotoana hoentina mahandro anazy amin'izay tsika zao asiana menaka ao anatin'ny vilany na lapoaly izay andrahoantsika azy asiantsika menaka kely satria tena sautena izy amin'ny ankapobeny fa noho ilay izy ilay misy rano amin'izay ilay saucette rehefa avy eo dia lasa iny mahatonga anazy somary mangina kely izay. Ny tongolo oignon no alefa voalohany. Amoaka tsiro tsotra ozy izy tena tsy mampiasa épice mihitsy aloha tsika amin'ny herinandro ity fa amin'ny herinandro manaraka zany tsika dia tena hihinana karazana épice kosa satria anohana andreo namantsika izay manana an'izany karazana épice zany. Raha ohatra ka tianao mantamanta ilay saucette dia mbola azo pitsirina koa zany izy ho afaka ilay rano ao anatiny. Fa ny antsika androany avela ho masamasaka kely miaraka amin'ny rano ihany. Rehefa vita ohatr'izao zany ilay tongolo oignon dia arotsaktsika avy hatrany ilay saucette. Aroarona tsakijany izay ilay hoe misauté, mbola tsy asiantsika sira fa raha vao asiantsika sira dia mijanona izay feoany manendinendy kely anazy izay. Io ary izao efa manomboka mitady hijanona kely satria misy rano ao anatin'ilay saucette. Tsotra kely mihitsy na dia efa ohatr'izao arany dia efa azo lazaina azo hohanina zany, efa afaka ilay fofony misy mantamanta be zany efa afaka. Ampiantsika menaka kely fotsiny Zay. Rehefa hita tonga eo amin'ilay tsiro, ilay hamafiny, tonga eo amin'ilay hamasahany zany tianao dia azo asiana sira amin'izay. Iny sira iny zany ohatran'ny hoe manampy kely anazy mahandro, lasa mahandro kely an'ilay saucette-tsika izy eto Ary rehefa vita izay dia arotsaka avy hatrany ilay atody nokapohana, tena tsotra kely mihitsy kapohana tsara fotsiny izy dia ezahantsika ho araraka eo ambonin'ilay saucette eo izy dia afangarongaro ao anatiny ao. Tonga dia miova loko izy, lasa fotsifotsy kely izy
somary petapetaka izay izy amin'ny voalohany fa rehefa avy eo mivadika fotsy tanteraka ilay atody. Iny izy izao efa mivadika be ilay vadika fotsy tanteraka mihitsy izy fa manjary lasa madididity fotsiny raha vao ohatra mbola tsy mivadika dia la ho hivaingana mihitsy izany ilay atody iny. Efa namany masaka ny sakafontsika androany tsy ampy 10 minitra kory mikarakara azy mamofy azy raha ela noho ny mahandro anazy dia manentana anareo mba hamerina any an-trano. Aza adino no mandefa ny saran'ny sakafo izay vitanareo alefaso amin'ny compte Facebook Ni Nahandro hoe ity indray ny famerenana izay nataonareo mba hanome fifaliana ho anay zany hampazotanay hikarokaroka an'ilay sakafo. Vita izy io ohatr'izao zany ilay sakafontsika. Tsotra kely ozy izy ateo nefa tena matsiro raha ohatra izy avadikintsika lasary dia asiana vinaigre kely na saosy vinaigrette indray izy rehefa vita ohatr'izao dia avy eo asiana lasa salady izy amin'izay fotoana izay fa tsy ataontsika laoka moa fitentsika anazy hoe roko zany fitentsika anazy dia amin'izao zany izy ataontsika laoka, azo atao entrée koa tsy maninona. Zay zany ilay zay zany ilay sakafo izay nataontsika androany tsotra kely izy 2 ariary dia efa mahavita sakafo atoandron'olona anankiroa dia sosety miaraka amin'ny atody dia mazotoa mamerina dia aza adino fa CFP Ni ozy izy ateo dia mampianatra cuisine sy pâtisserie dia tongava mianatra satria ny fahaizanareo an'izany dia entina afaka ahafahana manana ilay certificat afaka hamelona ny dossier raha ohatra hoe te handeha hivoaka ny ivelany ka te hiasa any anaty sambo ihany koa ka mba te hahay an'izany resaka teknika mahandro sy manao gâteau sy mofomamy izany. Izay indray ny fandaharantsika fa dia manantena anareo indray rapitso amin'ny manaraka indray.